Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arapa tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Famelohany idirantsika amin'ireo antsy priam-baovao dia indro aroso aminao avy hatrany ireo lohateny. Vita ny 7 isanjato ny asa fanamboarana ny seran'Antsambo ny Mahajanga. Atsaraina ny sehatry ny Jono ao amin'ny distrika ny Vangaindrano. Natolotra ny mpianatra ny lakile ny campus ao Barikadimy rehefa vita ny asa fanamboarana. Araka ny efa natsitika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nanatanteraka fitsidina ny asa fanamboarana ny seran'Antsambo ny Mahajanga ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro araka ny hita tamin'ny fitsiriana izay nataon'izy ireo dia ny 7 isanjato ny asa fanamboarana no efa vita ankehitriny ary mitohy hatrany ny asa fanamboarana izay seran'Antsambo ny Mahajanga izay ary heverina ho vita mialohan'ny ity farany volana Mey ity izany raha nanomboka tamin'ny volana Febroary lasa teo ny asa fanamboarana miora randry solotenanay ao Mahajanga. Ny 7 isanjato ny asa fanamboarana ny seran'Antsambo ny Mahajanga no hita fa efa vita nandritra ity fitseriny fotony izay nataony minisitry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro ity vinaniana ho vita amin'ny ity volana Mey ity izany raha nambarany dingana lehibe amin'ny fanarenana ny fotodrafitrasa ara-toekarena eto amin'ny faritra Boeny izao tetikasa izao. Ny tanjona voalohany dia mba ahafahan'ny seran'Antsambo Mahajanga mandray ireo sambo lehibe. Aorinan'izay indray zany dia efa hitantsika ihany koa fa nahazo matsim-bola avy amin'ny projet PTML izay vatsian'ny Banque Mondiale vola ihany koa zany isika eo amin'ny 30 millions de dollars eo zany mbola ahafahana manitatra n'ity porin'ny Mahajanga ity ihany koa zany dia hitantsika amin'izay zany fa tena miezaka ny fanatsarana ny porin'ny Mahajanga eto zany isika mba ahafahana mandray sambo miaraka amina conteneur betsabetsaka kokoa zany ao anatin'ilay izy sy manatsara ny fifamoivoizana an-dranomasina izay eto amin'ny porin'ny Mahajanga. Fa mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanarenana sy fanatsarana ny seran'Antsambo ny Mahajanga ihany koa dia nisy ny fanavoazana ny site de mise en dépôt sy ny fanadiovana ny moron-dranomasina. Ny seran'Antsambo ny Mahajanga moa dia anisan'ny varavarana mampifandray Madagasikara amin'ireo kantinanta maro samihafa ka rariny ny fitondram-panjakana raha manao vaindohan-draharaha ity fanamboarana ity. Ho an'ny eto Mahajanga dia ny taleparitry ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy no manara-maso voalohany ny amin'ity asa fanatsarana ny seran'Antsambo ity. Resaka fanatsarana ny seran'Antsambo izay efa mpanjono an-dranomasina mahery ny 200 ao am-pantsina koa any amin'ny distrika ny Vangaindrano no anotolorana fitaovana entina hanatsarana ny asa sy ampiroboroboana ny Jono sy ny toe-karena manga. Raha ny eny ny olana iainan'ny mpanjono tany an-toerana ny misitry ny Jono sy ny toe-karena manga niaraka tamin'ny tale kabinetrany. Ankoatra ny fijerena ny olan'ny mpanjono dia nisitraka nitsitika ny toerana fiompiana trondro tany amin'ny distrika ny Vangaindrano atao amin'ny fokotany Bekaraoky commune Ampasimalemy ny minisitra ka omena tantsoroka ihany koa ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fiofanana sy fampitaovana azy ireo mba ho fampiroboroboana ny Jono sy ny toe-karena manga sy ny sehatry ny fambolena. Io no nivoatra nandritry ny kabarin'ny minisitra tamin'ny diany nitsidika ny distrika ny Vangaindrano. Boto Jaune Archon. Ny Jono ny amponina eto Ampasinako izay manana olana izy ireo amin'ny resaka fitaovana ka maratsy ny vokatra ary sahirana ihany koa amin'ny faratsian'ny vidiny ka zara raha mahita ny hohanina izy ireo. Kasika ny fanjonoana moa dia sahana mijaly amin'ny vidina vokatra ambany dia ambany nefa io mba hivelomanay mba ahafahanay mampianatra andreto zanany areto mba
tonga an'izany ho matianina izany da mila ezaka famakataka fararina famatsinanay ara-fitaovana. Mijery sy mihaino ireo olana ireo no antondiny ministry ny Jony sy ny toe-karena manga profesora Maravo Jean miaraka tamin'ny Dale Kabinetrany taty amin'ny distrika ny Vangaindrano ahafahana mitondra vahaolana ka nisy tamin'ireo apahany vaovà. Maro ny etaetan'ny Jony anaty ranomasina zay toy ny fitadiavana fitaovana entina miandrika, lakana maro samihafa, moteur azona mandeha lavidavitra kokoa mba hampitomboana ny vokatra. Izy ireny ny fomba natanterahana azy. Nanolotra fitaovana maromaro toy ny ara, toy ny sarotra vonjeny, ohatra ny fanao mahazatra matetika ihany raha isaky ny mandalo toerana misy mpanjony mba ho tantsoroka ho anazy ireo amin'ilay fanatanterahana an'ilay asa. Ankoatra izay dia mitsidika ny mpipitrondro ihany koa ny ministra napresika azy ireo fa be ny herintsika ahafahana mampiroborobo ity seperina ity aty amin'ny faritra. Manana tombo ary raha tena jerena ty toerana ity satria toerana misy rano, ny rano zany tsy hampizaly aty amin'ny faritra ny Simosinany na Vangaindrano. Besaka ireo dobo, besaka ireo karazana renirano sy tanimbary maro samihafa. Teo zao manao an'le fampitambarana ny fiompiana-trondro sy ny fambolem-bary ny olo, rizy pisciculture moa ny antsoina azy, izay afaka miaraka tsara ary tombony lehibe satria amin'ny fotoana tazanao an'le vary dia maka koa anao trondro. Izao no natao mba ahafahan'ny ministera manao tantsoroka hanomezana fiofanana ireo tasa hoentina hanasarana ny toe-karenany ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Avelantsika eo makasika an'iny fa ho any amin'ny faritra Vakina Karatra Loisika ao Antsirabe faharoa nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny ben'ny tanàna ny commune Ambano nanazava ny sainy vahoaka manoloana ireo resaka maro samihafa miely ny amin'ny tsy mbola hanomboa ny asa fanamboaran-dalana ankehitriny. Kiady Rajaonera Entso Rasoary Malala. Tsy mbola manomboka ny fanamboarana ny lalana Ambano amin'izao fotoana raha ny volana Aprila lasa teo no tokony nanomboan'ny asa. Taorian'ny fampahafantarana ofisialy sy ny nahazahoana ihany koa ny taratasy-mbola anatanterahana azy avy amin'ny filohan'ny fanavaozana vokany niteraka resabe indrindra any amin'ny tambazotra tserasera ity toe-javatra ity ka nitondrany ny ben'ny tanàna fanazavana nanoloana ny mpanao gazety mbola miasa any amin'ny komuna hafa ny Angin any faritra Vakina Karatra ka mahatonga ny fahatarana na izany aza efa ao anatin'ny fanaovana ny tomban'ny asa sy ny etude rehetra ny teknisianina. Eto dia miteny amintsika vahoaka rehetra izay maheno izao fanambarana izao fa tena ho amboarina ilay lalana. Azao mbola ao ny fanomanana rehetra na eo amin'ny resaka fanaovana ny etude, ny eo amin'ny fijerevana ireo matiera izay ho ampiasana hoe aizany mba misy moramora kokoa, aizany ahitana azoazo mba ahafahana manatanteraka izany fanamboaran-dalana izany. Manara-maso no anjarantsika na ho an'ny ben'ny tanàna zany na ho antsika vahoaka zany fa tsy anjaran'ny commune ny mitatana izany fanomezana izay saorana manokana moa ny filoham-panjakana izay nanome an'izany vola anaovana ny lalana Ambano zany. Tsy misy vola raisin'ny ben'ny tanàna io na ny ariary azy anapetraka ny filoham-panjakana hoe apetraka any amin'ny faritra satria ao amin'ny faritra misy an'ireo masinina be da be ireo izay ho ampiasantsika ary akoa tsy mametsy ny an'ny lehibe mifaritra satria mbola miandry an'izany fitaovana izany izy satria tsy hoe eto Ambano ihany no jerevana fa mbola maro be ireo distrika manerana ny Vakina Karatra izay sahaniny ireo masinina ireo dia tsy maintsy miandry izay fahatongavana sy fahavitany any amin'ny faritra izay ivelany ty Ambano sy Antsirabe faharoa ity. Ankoatra ny lalana mianga eo amin'ny dalana Vatofotsy mihazo ny tanàna Ambano mirefy 9 kilometatra izay atao rary vato amin'ny ampahany fantatra fa itoy anavaratra kely ny tanàna Ambano ny fanamboaran-dalana saingy amin'ny alalan'ny asa pokon'olona kosa indray ka hanomboka izany ny datin'ny 9 Jona. Mbola ijanonao amin'ny faritra Vakina Karatra ihany isika raha fanomezan-dalana nanao volo mandalo nonomeny ireo mponina mora hita fokontany tsara vavaka ao amin'ny commune Andranomanelatra Antsirabe faharoa nandritra ny taona vitsivitsy izay dia misy manao fanorenana trano ny tany-panjakana manamorona ny lalam-pirenena fahafito any an-toerana amin'izao fotoana izao nandraisana fepetra izany toe-javatra izany ka nirosoana avy hatrany ny fandrodanana ny trano. Mbola Kiady Rajaonera Entso Rasoary Malala.
aravaina tsy misy atakandro ireo trano izay miorina tsy ara-dalàna eo Morahi. Araka ny didimpitondrana laharana aotra efatra para 420 sy araka ny antota taratasy avy amin'ny fitsarana sy ny PV nataon'ny vatitany dia niroso tamin'ny fandravana ny ampahany tamin'ireo trano miorina tsy ara-dalàna amin'ny tany mpanjakana eto Morahita fokotany tsara vavaka ireo tompona andraikitra samihafa androany 13 Mey. Rehefa nisy ny fampidiniana, efa nisy ny fiantsoana, efa nisy ny taotritsika taratasy fanajanonana ny asa dia miziriziry ilay olona ary mini manangana an'io. Misy ary moa amin'ny andro alina zareo mangady fototra manao ny zavatra tsy mety zay dia tsy maintsy ny roso ny komina satria mba isorohana ny ataontsika hoe fikorontanana eo amin'ny fiarahamonina dia aloha ampanjakana ny lalàna ary voalaza ny lalàna ao anatin'ny ordonnance numéro 60 166 tamin'ny 3 oktobra 1979 fa tsy azo atao ny manorina trano ao anatin'ireny ampirezeny ary tena hoe tena tsy azo atao. Marina mety misy ny ataontsika hoe fahazon-dalana avy any amin'ny travaux publics mahakasika ny ataontsika hoe fambolena voly mandalo ihany. Ary raha ohatra ka jerentsika certification d'hygiène moa dia any terrain d'aviation izy io dia zay koa ary mbola mila maka lalana any amin'ny terrain d'aviation ianao sady tsisy permis tsisy taratasy ninina fa dia hoe anorina fotsiny zao mety tsy mety ihany koa zay fa raha ohatra ka samy anao zay daholo ny rehetra tsika hoe korotana lizy. Nisy tamin'ny tompon'ny trano izay narodana no nilaza fa tsy anaiky ary ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny avy eo anivon'ny komuna Andranomanelatra kosa etsy andaniny dia manamafy fa tsy maintsy hitohy amin'ireo trano mbola miorina tsy ara-dalàna ao anatiny ity faritra voakasika ity ny fandrodanana. Raha izay ny tao Antsirabe faharoa dia misedra olana ara-tany ihany koa ny eo anivon'ny EPP analamboana io amin'izao fotoana izao satria dia misy olona mitsangana ho tompon'ny tany ka naka ny ampahany amin'ny tokotany-tsekoly ka nanangana fototra-fitrasa tsy ara-dalàna. Manoloana io tranga io dia mitaraina ireo ray aman-dren'ny mpianatra ka nampiantso ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Atsinanana nijery ny zava-misy Aissa Abbas. Mitaraina ireo ray aman-dren'ny mpianatra mampianatra zanaka ao amin'ny EPP analamboana io Sisco Tomasina voalohany Draina Atsinanana manoloana ny fibodohan'olon-tokana ny ampahan'ny tokotanin'ny tsekoly. Manoloana izany dia nidina ifotony ny ain'ny fitarainany ireto fifi ato anatin'ny EPP analamboana ireto ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Atsinanana raha ny fanazavana nomeny ireto ray aman-dreny ireto dia voalaza fa ny sekoly ny tany ka iandrandrahan'izy ireo ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Nanoloran'ny tompon'ity tany ity ho an'ny faramandimbony zaza madiniky miteraka ny Antsiranambasika. Tsy natao hoe fanagnan'olo olombitsy fa nataoko hoe fanagnany fokon'olo lovain jafy manjafy izany no tanjona le vazana n'ity toerana ity. Kinandro mahato afara lasagna baranagna zany le raha. Atao agnatin'izany dia miantso ny fitondra-mahefa zay ny fanjakana zay mba hijery ankaiky ity zavatra ity fa tena sahirana zay ny sain'izay zany ray aman-dreny agnatin'ny olombony Antsiranambasika amin'izao zavatra miseho izao ka mba hipakagny amin'ny fariny ambony akany raha ohatra ka atao hoe tegna hoe fagnovagna marina zany tegna tanjona zay zany irinay hoe mba hiova marina toetsaigny salam'izay lasa magnabotry ny fireneny zany toetsaigny salam'ity fahitany ananjy raha ohatra ka mbola mity. Sedra olana ihany koa ny sekoly manoloana ny fahampoteny ireo fototra-fitrasa izay rava vokatry ny rivo-doza gezay ny farany teo iny. Zany zao Babangoa école efa maromaro ny EPP hitanay efa mahazo tafanitso ka mba miantso ny malalatagna tsy hoe ny fanjakagna tsy magnano mba miantso malalatagna zegny zay fa mijaly zany kaneko fa latsy koranandro io iaratsika mahita zany tany pitranjareo mianatra. Ny taona 327 no nitsangana ny sekoly izay namolavola mpianatra maro teto Tomasina ary isan'ny olana goavana sedran'izy ireo izao olana ara-tany izao.
olana tao amin'ny EPP na ambony io Tomasina inona raha antsika teo iny fa misedra olana ihany koa ny Université Arofo any Fenerive ny olana dia tsy fitovik-hevitra eo amin'ny mpandraraha sy ny mpampianatra noho izany dia miandrandra vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana maefa ireo olobe any an-toerana miaraka amin'ireo ray aman-dreniny mpianatra edy Ramananjavy. Noho ny fahitana fa misy kolikoly eo koa ny tsy fahakazahoana ny mpandraraha sy ny mpampianatra amin'ny université aty Analanjirofo dia maneho ny heviny ireo olobe ny senatera teo aloha sy ireo ray aman-dreny mba hisian'ny fanatsarana ny fitantanana université ity. Koa finariny hoe misy problème amin'ny université ny Analanjirofo dia hozay hoe ino moa zany problème aloha ifagnantso antsoviny le olo jiaby responsable mavinty ny tanàna na jeremy fitandràna amin'ny université ifanakalo hevitra ny tanjona zany dia fitadiavana ny solution zany hatsaratsara kokoa le fandehan'ny université. Ary zay mihitsy ny fomba fisainanay olo maventy efa nitondra marakaly hoe raha misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy amin'ny faritra anankiray dia mitsangana zay amin'ny maloholana anay amin'ny notable anay koa zany dia mitsangana misy le fitaraigna nataon'le olo dia tsy mety miezaka zahay agnatanteraka mba hisin'ny filamina zahay dia tsy mety aminay ny hoe ny université eto Analanjirofo dia mizara roa ny mpampianatra mifandambatra ny samy mpampianatra fa nisy ny filaminana hialagna amin'ny zavatra tsy mampandeha ny université zay fa hoe ho tanteraka ve le fampandrosoanan'le faritra ka zahay zany tsy kivy amin'ny maha-olon-dehibe anay ary miezaka tsy amin'ny sehatra fampianarana ihany fa be dehibe ny sehatra efa nataonay. Araka izany dia mandrandra vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana maefa izy ireo mba hisian'ny lamina mba hahafahana hampiroborobo ny fampianarana ary hihamaro hatrany ny mpianatra mandrato fianarana tsy handeha amin'ny université hafa. Saka université ihany isika teo tendahoany amin'ny université ny Barikadimy Tomasina nanolotra ny fanalahidiny ireo trano efa vita tao amin'ny université ny Barikadimy ny jeneraly Ramasy Ertina tompona andraikitra voalohany misahana ny ivitoerana fanarenana ny Tomasina raha nandray ny asa vita kosa ny filohan'ny université ny Barikadimy. Andrea Flavienne alovany Rina Javana TVM Tomasina. Vita natolotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny colonel Michael Randrianirina ho an'ny mpianatra ny Université Barikadimy ireo trano mpianarana izay nasipanarenana ravan'ny rivodoza Mahery-Vaika farany teo. Be dia be zany zavatra efa nataon'ny fanjakana ny tanàna tampaka mbola tsy mijanona zao fa mbola mitoly izy satria misy zao tsika zao fa mahita ny fidy izay zaratafo ho an'olona 40 000 habitation izany hoe any amin'ny 80 000 tokantrano zany voaratitra ioa dia somary mila miankina misy fanamboarana kely ohatr'izany koa ny tetikasa anankiray vaovao tenenina aminareo ihany hoe fanorenana tranon'olona zay rava teneny tsinjo lalina zany ny fanjakana zay angamba anytao anatin'ny tetikana fa tsy vitatena zany mbola mitohy. Nandray ny asa vita kosa ny filohan'ny université ny profesora Diny Razanak'olona filohan'ny université ny Tomasina. Trano fianarana misa 10 no namboarina ary ny 9 amin'ireo zany no nomena lakile androany miaraka tamin'ny tompona rehetrarehetra eto amin'ny faritra Atsinanana. Toerana fianarana lara-pahamehana izy ireo ahafahana mamerina amin'izao ny fianarana atao amin'ny université ny Tomasina mba tsy hisian'ny année blanche ary zay nisy ordre lehibe ny fara-panjakana ny amin'ny fanamboarana an'izy ireo amin'ny alalan'ny ONG SOA izay ny lohan'ny fanavaozana ny repoblika no nahita n'izany fanatsiam-bola izany. Mbola mitohy ny fanarenana ireo foto-drafitra sarava ny rivodoza Gezani farany teo iny. Mbola ijanona ao Tomasina ihany isika nampahafantarina ireo sampandriaram-panjakana rehetra ao Tomasina ilay opération ODOC izay hetsika karakarain'ny ministerin'ny fanajariana ny tany sy ny faranantany mba hiarovana ireo tany-panjakana izay iorenany ireo fananany fitaliavana tsirairay eo amin'ny faritra Atsinanana. Tanjony ity hetsika ity ny ahafantarana mazava ireo tany ministera tsirairay hisoroana ihany koa ireo karazana olana maro samihafa mety iseho. Aisa Abbas.
Mba hahafahana miaro ny tanin'ireo ministera tsirairay eto anivo ny faritra Tsinanana dia miroso amin'ny fanatanterahana ilay opération au doc d'affectation ny eo anivo ny fitalevam-paritry ny fanajaliana ny tany sy ny raharahantany Atsinanana. Ilaina ny fiarovana ara-dalàna ny tanin'ny fanjakana izay iorenandreo fotodrafitrasa sy fampandrosoana maharitra. Nampahafantarina ireo tompona andraki-panjakana fa ny fanatanterahana ny au doc d'affectation dia antoky ny fanamariana toerana, manamafy ny fahombiazany tetika asa-panjakana ary miaro ny tombotsoam-bahoaka. Atao au doc d'affectation izay politika eo amin'ny ministera amin'izao fotoana nanomboka tamin'ny 2024 moa izy io rehefa nisy ny filakevitra ministra tamin'izany dia tapaka fa ho sécurisena zany ireo tany ampiasan'ny ministera Sotrikady manerana ny nosy dia misy ataontsika androany fampahafantarana na ny sensibilisation ho an'ireo sampana-panjakana maro samihafa ireo fitalevam-paritra samihafa izay vonona ary tsy hoe vonona fa tokony iroso amin'izay fanaovana hetsika titre vaobe ho an'ny tany ampiasan'ny ministera tsirairay zay ka ny androany zany dia fampahafantarana sy fanentanana an'ireo fitalevam-paritra sy ny sampana raha maro samihafa momba an'izay hetsika titre vaobe ho ataony fanjakana izay. Tafiditra ao anatin'ny ezaky ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany amin'ny fitantanana mangarahara sy maharitra izao hetsika izao mba ho antoky ny fampandrosoana maharitra iantoana ny fiarovana ny fananantany ho an'ny daholobe ary hanohanana ny fanatanterahana ny tetika asa-panjakana. Feno 30 taona amin'ny ity taona 2024 ity ny nisy tambazotra ny telefônina teto Madagasikara. 30 taona kosa no niroborobo ny service mobile moderne ao anatin'ireo ny tambazotra mpifandraisana toy ny Telma, ny Orange, ny Airtel. Ity farany izay nahitana fahombiazana raha ny taty Afrika ho an'ity taona ity raha ny tatitra nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety Miray Andrianjafy Roger Randriamanalina. Ny taona 1970 no nisy ny tambazotra teleferika voalohany teto Madagasikara. Tambazotra mobile moderne kosa dia nanomboka ny taona 1970 izany hoe 7 taona taty aoriana, niroborobo izy hatramin'ny taona 2020. Ny taona 1970 no niditra teto Madagasikara ny Orange sy ny Airtel izay niroborobo tao anelanela ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 niaraka tamin'ny smartphone ny internet mobile ny 3G sy ny 4G. Raha ny antotanosa farany dia 20 ka hatramin'ny 220 malagasy amin'izao fotoana izao no tena mampiasa ny internet matetika fa mihoatra lavitra an'io ny mampiasa telefona mobile tsotra. Misy elanelany betsaka nefa ny fampiasana azy raha ho an'ny tontolo andrenivohitra sy ny tontolo ambanivohitra. Tombanana mihoatra ny 590 eto Antananarivo sy ny Antanandehibe ary latsaka ny 10 hatramin'ny 20 ny eny ambanivohitra. Anisan'ireo tambazotra mpifandraisana lehibe eto Madagasikara ny Telma, ny Orange ary ny Airtel. Raha ho an'ity farany dia ny tombobetsaka ireo mpanjifa raha ho an'ny Afrika. Raha ny tatitra arabolana nataon'ny Tele-Générale ny Airtel Afrika, Andriamatoa Sany Taldor dia tafiakatra 3.70 tapitrisa no isan'ireo mpanjifa ary mahery ny 4.4 miliara $, no vola ampiasainy ho an'ny taona 2022 izany hoe niakatra hatramin'ny 4.8 nisongadina ao anatin'izany ohatra i Nigeria. Notsindrin'ny Tele-Générale ity moa fa mahafa-po ny vokatra azo na omby ny paikady na ahafahana nampiakatra ny isan'ireo mpanjifa sy ireo vola kirakiraina ao anatin'izany. Fa mitoetrany kosa ny fisoratananarana biometrika any amin'ny faritra tsirairay ihany fa eo amin'ny haray volana eo sisa no amitana azy io raha ny tombana nataon'ireo mpikarakara fandao arahantsika vetivety ireo angom-baovao momba izay.
7 sy iray alina ireo olona voasoratra anarana biometrika ato amin'ny distrika Ambatofinandrano hatramin'ny iray volana nanatanterahana azy. Misy andrahaka isaky ny komina mandrafitra ny distrika ny fitaovana sy ireo olona mandraikitra azy izay mitety isaky ny fokotany. Nisy ny fanentanana sy ny fampahafantarana bebe kokoa ny fisoratana anarana biometrika nataon'ny eo anivon'ny ministeran'ny atetany sy ny fitsinjaram-pahefana teto amin'ny komina ambonivohitra Ambatofinandrano izay nandrefiny ireo sefim-pokotany sy ireo lehibe ny sampanaram-panjakana tarihiny lehibe ny distrika ary ny mponina aty an-toerana. Karapanondro na soram-piankonana na koa passport na permis no entina misoratra anarana biometrika maimaimpona ho an'ny olona tsy ankanavaka feno 12 taona no mihoatra amin'ireo toerana anatanterahana azy. Ny tanora indrindra no nanaovan'izy ireo fampahafantarana sy fanentanana manokana mahakasika ity fanavaozana ny rafi-pitantanana ny fiankohonana ity na ny fisoratana anarana biometrika satria ny 900 ny mponina ity dia tanora avokoa. Notsirihana sy nomena tantsoroka ihany koa ireo teknisianina manatanteraka ny asa toy ny tato amin'ny lapan'ny tanàna ka omenina tany fotsy. Tsy hanavana ny hetsika ka tsapa ho mavitrika ny rehetra. Marihana trano moa fa ny fisoratana anarana biometrika no anisan'ny dingana hirosona amin'ny fanavaozana ny fiankohonana sy fanovana numerika. Tanjona dia ny hanomezana fahizina ara-dalàna sy voamarina ho an'ny malagasy rehetra. Avelantsika ny mahakasika an'iny fa ho any amin'ny faritra Amorony manindray losika no amafisina ny traikefan'ireo mpampiofana eo anivon'ny sekoly ny zandarmaria amin'ny pirenena ao Ambositra. Tonga tany an-toerana ny komandin'ireo sekoly sy ny tompona andraikitry ny fiofanana eo anivon'ny zandarmaria pirenena nitondra hafatra ho an'ireo mpampiofana satria dia hiatrika ny asany indray izy ireo manomboka izao onja fony miarana. Mena fiofanana nandritry ny 9 herinandro ireo mpampiofana eto anivon'ny sekoly ny zandarmeria pirenena Akorombe Ambositra. Natao izao hoy ny komandin'ireo sekoly sy ny fanofanana eo anivon'ny zandarmeria pirenena ny General Ranaivonamposina Harlaza mba ampiakarana trano ny kalitaon'ny fiofanana omena ireo mpianatra ozandary mba ho maty anina sy ho afaka hiatrika asa izy ireo rehefa mivoaka eto amin'ny tany ketsa. Raha itentsika hoe ny sehatrasa rehetra na inona sehatrasa na inona sehatrasa dia ny fiofanana dia anisany zava-dehibe raha tiana androso sy andeha araka ny tokony izy ny atao hoe asa anankiray. Ny zandarmeria nasionaly dia tsy manao ambanin'ny zavatra an'izany atao hoe fiofanana izany. Olombelona maro ny ato amin'ny zandarmeria nasionaly miezaka ny zandarmeria nasionaly manofana ireo olombelona ao aminy. Zao moa zany dia mifanojo ity famaranana ny fiofanana ity amin'ny fidirany ny andiany fahavalopolo ny mpianatra ho zandary. Miezaka hatrany no tsaratsara kokoa, tsy ny olona rehetra kory, tsy ny zandary rehetra kory, tsy ny olona manana fahalalana rehetra kory dia afaka mampita fahalalana na afaka mampita fanabeazana. Fa mila traikefa manokana dia nanafatra mpanabe avy any amin'ny école supérieure izay efa niofana hatrany ivelany amin'izany fampitanana zany ny zandarmeria nasionaly nanabe an'ireo mpampianatra sy mpanabe ato anatin'ny sekolin'ny zandarmeria pirenena eto Ambositra. Teto anivon'ny sekoly ihany moa no nanaovana ny fanofanana. Maro ireo mpanabe niatrika io fiofanany mpampiofana io fa taorian'ny évaluation zay natao dia 7 amin'izy ireo no notolorana io certificat io androany. Ny anton'izao fiofanana zao moa dia entina anatsarana hatrany ny kalitaon'ny fiofanana zay omena ireo mpianatra eto amin'ity sekoly ity. Notolorana certificat izay mendrika izany teto hiatrika asa avy hatrany moa ireto mpampiofana ireto satria dia efa miditra ny andiany fahavalopolo amin'ny mpianatra ozandary. Zay ny tao Ambositra fa nikarika sy nandinika paikady amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ireo manamboninahitra avy ao amin'ny avondry toby pileovany zandary any amin'ny farim-piadidiny zandary Mahajanga na ny CIRGN Mahajanga. Ny tanjona dia mba ametrahana fandriam-pahalemana maritra any amin'ny faritany Mahajanga ka tao amin'ny renivohiparitry Betsiboka no nanatanterahana izy ireo ny fivoriana Antsatiana Charmont TVM Maeva Tanàna.
sakana lehibe tsy ahafahan'ny vahoaka mampandroso ny toerana misy azy ny tsy fisian'ny fandriampahalemana maharitra. Ho fanatsarana ny fandriampahalemana aty amin'ny faritany Mahajanga dia nisy ny fivoriana izay notanterahana teto amin'ny komina ambonivohitra ny Maheva-Tanàna izay nataon'ireo manam-boninahitry ny zandary avy amin'ny volontom-pilovana atao amin'ny faripadin'ny zandarmerie Mahajanga na ny sergent Mahajanga izay notarehan'ny général de brigade fa bienvenu commandant sergent Mahajanga. Natao andinena sy ikarohana paikady manokana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ny antony'ity fivoriana ity. Ny alatromby sy ny fanaramaso ny fandriampahalemana eny amin'ny laram-pirenena faefatra sy ny fahenina no tena nipoanan'ny fivoriana. Tsy tokony ampiazoazo tanànandreo na hisy fatahorana mandalo amin'ny lalana iny fa firay tanàna an'iny zany izay no nahatonga anay mivory teto amin'ny résidence ny groupement Betsiboka. Mikasika ny halatromby zany dia natao ny fandrindrana asa satria ny endrika matetika zany ny halatromby dia reny zone limite refreny izany hoe raha bandotokana ngamba zany raha misy omba avy any Ambatobereny zany izay ny groupement Bereny dia tsy maintsy makaty amin'ny groupement ny Betsiboka izay masina fandrindrana. Ohatran'izay koa ny omby avy any amin'ny groupement Sofia dia tsy maintsy mandalo Betsiboka na manenjika ny mena ka efa misy lamina zany natao mahakasika izay. Notanterahana nandritra izany fionana izany ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena ny sergent Mahajanga taona 2024 ka ny volontom-pilovan'ny zandarmerie pirenena Boeny no nandromboka amboara maro indrindra tamin'ny lalao izay nifaninanana. Mbola ijanona Maheva-Tanàna ihany isika fa iresaka lafim-baovao hafa. Nisitraka mari-piofanana ireo mpiofana foezaka atao Maheva-Tanàna. Fiofanana izay nokarakarainy fitalevam-barotra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Betsiboka Diary no Menjanahary. Tao amin'ny lycée technique professionnel na ny LTP Maheva-Tanàna ny lanonana fanolorana mari-piofanana foezaka AMP FPQ izay nokarakaraina fitalevam-barotra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Betsiboka izay natrehany ireo manam-pahefana isan-tsokajiny avy eto an-toerana. Tanora miisa 700 no nahazo ny mari-pahaizana ka ny 9 no tao amin'ny setriny informatika, 12 ny électricité des bâtiments ary 12 kosa no tao amin'ny maçonnerie. Ny fiofanana dia mikendry ny alome fahaiza-manao azo ampiarina ho an'ny tanora tsy anasa mba ahafahan'izy ireo manana fahaleovan-tena arakasa sy ahafahana manomana no avin'izy ireo. Fanana ny tanora mba ahafahany mamorona asa aleotena manomana sahady ny hoavina amin'ny fitadiavana mba ho fampandrosoana eto anivon'ny faritra ary hisy fiantraikany eo amin'ny fampiroboroboana ny fivoarana sy fampandrosoana ety anivon'ny faritra sy ny commune misy azy tsirairay avy. Afa-po tanteraka ireo mpiofana tamin'ny fiofanana izay nataony. Afa-po dia afa-po tokoa satria fampiofana efa zatra raha ary fampiofana efa matianina na mpiofana tato izao fampiofanana électricité de bâtiment zao raha tena manokana tsara ho marina fa tsy natokana ho an'ny mpianatra amin'ny lycée technique professionnel irery ihany no afaka manaraka izao lalam-piofanana izao fa na olon-tsotra efa eo amin'ny sehatry ny asa azy dia afaka manaraka izany avokoa. Vaovao lehibe momba ny fampianarana teknika atao Toliara kosa miisa 13 ireo vakatery atao amin'ny faritra Atsimo andrefana novoray ho mpiasam-panjakana raikitra natao ampahibe-maso tao amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fampahafantarana izany. Violetra Kotoarmanana, Henri John. No tanterahana ampahabe-maso teto amin'ny lycée technique professionnel Toliara ny lanonana sy fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra sy mpandraharaha vakateur ho an'ny faritra Atsimo andrefana. Natao mangarahara sy tsy mitanila ity fandraisana mpiasam-panjakana ity satria anisany andry ankinan'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny mpampianatra sy ny mpandraharaha izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana sy fanofanana ny tanora. Fanapahan-kevitra nataon'ny commission de recrutement izay atao amin'ny centrale tany amin'ny ministera dia 13 isan'ireo vacataire recrutena eto Atsimo andrefana. Raha ohatra nisy fanamariana nataon'ny
ny vacataire dia nyvaliana teony eo ihany izay fanamariana nataony zareo zay ary ancienneté moa zany tena priorité tao amin'ny sivana nanavahana anazy ireo fa hita ihany koa tao anatin'izay ny plus âgé ao anatin'ireo vacataire ireo zay considérena tao anatiny ihany koa satria teto amin'ny faritra atsimo andrefana nisy olona somary plus âgé izay recruté moa tamin'ity 250 poste ary mbola isy ihany koa araky ny fampanantenany monsieur le ministre ny recrutement manaraka azay amin'ity taon'ity ihany ho an'ny vacataire sy ny PAT. Nanomboka tamin'ny octobre 2015 zaho miditsara dia zaho zao vonakoty amin'ny manome miara-bavaka anareo satria zahay zao koa nandany fanjono fijalia manaraka anareo koa dia mba mahazo miasa lahy fa zahay nanjeo zao fa folo taona ijany dia mankasitraka mankatelo malahy. Tamin'ny mangarahara tanteraka ny namoahana ireo rehetra ireo zay natrea ny solotena avy any amin'ny ministera sy Bianco. Zay ny makasika niny fa mitoyatra ny fakakevitra isa-paritra ho fandraisana andraikitra sy fanapa-kevitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena izay nosahany ireo fitalevam-paritra tsirairay rahantsika avetrany. Namory mpampianatra sy ny talian'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny filohan'ny fikambanana Sambarano tsy magnavaka miaraka amin'ny lehibe Siskony distrikta Banja mikasika ny fanomezana famporosiana mba ho fampiakarana lentany zaza sy ny mpampianatra mazoto sy mendrika amin'ny vokam-panadinana CEPE, BEPC, ARBAC, N20 misy amin'ireto mpampianatra sy ny talian'ny sekoly ireto handrindra sy hanapaka ny fizarana izany. Marihana fa efa nisy ny fizarana kito scolaire amin'ny sekolim-panjakana tamin'ny komina efatra miisa efajato ny fikambanana Sambarano tsy magnavaka tamin'ny Tondasa. Anisany tanjo ny fitondrana ankehitriny ny fanomezana lanja sy sehatra ireo tanora. Antony ny katrakarana ny fankakevitra azy ireo ka tsy diso anjara tamin'izany ireo tanora taty amin'ny distrikan'ny Betafo. Voasolotena avokoa ny commune ary fankakevitra communal no natao fa ny dingana manatrika dia ny fihaonana indray eo anivon'ny faritra ary ho faranana amin'ny fikaonan-doam-pirenena izay ho tanterahana Tsioela hitondrana izay entaentany tanora isa-paritra. Tsapa fa nalalaka ny fandraisam-pitenenan'ireo tanora ny tany isany ny entaentan'izy ireo ho tonga any amin'ireo ambaratonga pahefana misy eto amin'ny firenena. Nizara roa ny fotoana tamin'ity fakan-kevitra ity. Ny tapany maraina fampafantarana makasika ny hetsika ny arahana tamin'ny herivelona rehetra narahany angokevitra avetrany momba ny fitantanana andrim-panjakana sy ny fifidianana ny arahana tamin'ny fitaleavam-paritry ny fanavaozana faritra Vakinankaratra. Ny tolakandro kosa angokevitra ny arahana tamin'ny tanora notariany ny fitaleavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena faritra Vakinankaratra. Fa teboka manandanja ny voatra teto ihany koa ny mahakasika ny kianjan'ny tombony aro. Kianja zay nanana ny lazany faharoa taoriny kianja ben'ny Mamasina teo aloha ary mpandray ny lalao diviziona voalohany eo misehatra ny baolina kitra hatrizay zary adino ankehitriny ka tokony ilana fanavaozana tanteraka. Manantena andrehetra fa hitondra fanavaozana marina tokoa ho an'ny distrika izao hetsika izao. Vory maro samy namoaka ny etaeta ny tanora ny komina Ambonivohitra ny Maintirano nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonan-doham-paritra teto amin'ny komina Ambonivohitra. Saika nitovitovy avokoa ny voalazan'izy ireo manoloana ny olana fototra ty an-toerana fa na izany aza voaresaka avokoa ireo sehatra rehetra nandritra izany. Dehibe eo amin'ny tanora ny fienoana azy ireo tahaka izao izay nisaoran'izy ireo ny fitondram-panjakana fanavaozana izay mijoro ankehitriny. Etahitan'izy ireo nijerena vahaolana maharitra ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy hidranona tsy moa izao fikaonan-doha izao fa efa mandeha ihany koa ny amin'ireo komina izay hipakatra any amin'ny distrika mandrafitra ny faritra Melaky. Efa miroso tanteraka amin'ny fankakevitry ny tanora izay eto amin'ny fitaleavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena Analamanga tao aorianan'ireny fiofanana natao teo amin'ny Palais des Sports ny 4-5 ary ny fahaenina ny volana May lasa teo. Ny distrika Valo zao efa ao anatiny tanteraka ary saorana be dia be ny fiara-miasa amin'ireo solotena-panjakana eny an-toerana. Misy ireo tanora mbola maniry hiditra
ao anatin'ny komity mpikarakara mbola raisina tanana izy ireo fa tsy miandry ela ntsony koa nefa satria efa ametraka ny komité régional izahay zao satria efa ho atambatra ny hevitra avy any amin'ny district rehetrany dia izay no kirakiray ny komité régional. Dia manaraka an'izay mbola miantso ihany koa amin'ireo tanora amin'ny sehatra rehetra mba hanantona anay ifampiresaka dia alamina ny fandaharam-potoana anaovantsika ny fakan-kevitra ohatra ny tanora mpandraraha izay antsoinay manokana mihitsy ao ihany koa ny tanora avy amin'ny finoana islamo izay efa nisy ny fampiresaka taminay ny tanora amin'ny lafiny maro tsy ho voatanisa eto fa miantso anareo zay mba ifanantona aminay dia alamina ny fandaharam-potoana anaovantsika fakan-kevitra. Mivadika lafim-baovao afa tanteraka isika komuna Andranovory Tongobory tamy antsoary fokotany laniry no nitsidian'ireo sehatra maro lafy nijerena mikasika ny fomba ampienana ny fanapana ala sy ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny tapany atsimo fiara-miasa amin'ny ORN atsimo andrefana izy io sy ny UNICEF. Violettre Kotoarimanana, Julien Andrianambinina, Kenny Leonard. Mahatratra 20 isanjato ny zanakazo vilena no maniry raha mampiasa ny teknika Demeline. Fomba fampilekazo na itambokatra ao amin'ny fokotanin'ny Vatovanda ao amin'ny komina Andranovory. Ilaina ny fiarovana ny ala. Izany no antony nampiasan'ny fikambanana DMS ny bioplate sy ny borsa fantana ampiasaina ao amin'ny kantiny scolaire ao amin'ity sekoly eto Andranovory ity. Nojerena ireo fitaovana famantarana ny toetrandro sy hahavon'ny rano ao amin'ny renirano Tongobory. Tsy mbola niasa ihany koa ity fitaovana ity noho ny fahasimbana tao amin'ny komina Tamentsoa. Miisa 8 ireo zaza tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika lalipaka ary 27 ireo zaza tratra ny fanjarian-tsakafo atony ao amin'ny fokotany laniry ao amin'ny komina Tamentsoa. Hany ka mamboly karazana anana sy legioma ary mamboatra fromazy mba isitrahan'ireo zaza sakafo maro loko sy ara-pahasalamana sy natao ho fidiram-bolan'ny reto fikambanam-behivavy ireto. Nanao ezaka raha mahakasika ity bageda bora ity miaraka amin'ny bamila sirany dia nahazo satria miatrika ny tsy fanjarian-tsakafo zahay eto Laniry. Le izay nahatonga agnahiko zany satria misy vitaminy A le bageda io. Anovana koba ho an'ny zaza, anovana traka ho an'ny zaza, afaka anovana fariny zany, anovana gâteau, anovana cacapisan, mahakasika izay zavatra teneniko zay amin'izay fambolena bageda zay. Ireo fitsidiana rehetra ireo dia narahana tamin'ireo sehatra maro lafy nijery teny fotony izay tafiditra amin'ny fiadiana ny fiovan'ny toetrandro sy ny tsy fanjarian-tsakafo fiaraha-miasa ny ORN Atsimo Andrefana sy ny UNICEF. Zay ny makasika niny fa ho any amin'ny faritra Menabe indray losika manoloana ny fahafatesan'ny mpianatra iray izay nanao voyage d'étude tany Morondava dia nanapa-kevitra fa hiantoka ny lany amin'ny atongavan-drazana ny Manombo Toliara ny fitondrana raha afitra Soamantsara ireo efatra mianadahy izay mpianatra samy nanao voyage d'étude ka tany Kimony commune Bemanonga no nitrangany aloza. Isabelle Djouda, Célestine Bonarachid, Ivan Maria. Antanana ny lany amin'ny atongavan-drazana any Manombo Toliara ny fitondram-panjakana fanavaozana tamin'ny alalan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fanosoana lova injafy manoloana ny fahafatesana izay nahazo ilay mpianatra lahy 720 taona avy amin'ny anjerimanontolo tao Ankatso izay nanao voyage d'étude taty Morondava ka nitsangatsangana tany amin'ny ranomasiny Kimony. Nakahiry araka izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova injafy Andriatsihala Nolava Luc Aristide. Nanolotra fisaorana ny solitena ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Sana amin'ny mafalo fa ny fijoroanareo
dodidolo amin'izao foariana tapoka nahazo anay izao. Ny teny soratra masina miteny hoe miaraha ory amin'izay ory, miaraha malahelo amin'izay malahelo. Dia mahatsapa tokoa izahay fa miara-mizara tany fitsara amin'ny malahelo izao fisarahana manaina tapoka miarahantsika tamin'ny ratapolahy izao. Ny antoka ny fiara sy ny vatana nasiana ilay razana ankoatry ny fanomezana lela-vola ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova Enjafy ka notronony ireo tompon'andraikitra teto anivo ny faritra Menabe. Nanao fanambarana sy miantso ny fitondram-panjakana ifanometanana sy fanampy amin'izy ireo amin'ny fitadiavana ny marina hamakasika ny nahafaty ny député Rasolonjatovo Honoré na i Papasolo ireo mpiara-disy mpiara-miasa tamin'ny tao faratsio ka nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety Rado Nasolo. Ho fitadiavana ny marina dia miara-miombo-po sy feo amin'ny zanaky ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy teto faratsio teo aloha Rasolonjatovo Honoré na i Papasolo manoloana ireo aya ny amin'ny fomba nahafatesany ireo mpiara-disy mpiara-miasa taminy eto faratsio ary manohy ny antso amin'ny fitondrana ankehitriny ny sokafa ny fanadihadiana ho fikarohana ny marina ka nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety. Manoloana ny famboizana ny ray aman-dreny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy teto faratsio Flolevitry ny antenimieram-pirenena misahana ny fahatanan'Antananarivo izay rehetra mananika etao mpiara-miasa mpiara-dalana ary tsara sitrapo dia miantso ampanajany amin'ny mpitiavana an'ireo ray aman-dreny vovonana edian'ny lohany dia ny filohan'ny fanavaozana Republika Madagasikara sy mpiara-miasa aminy ny Prime Ministre lehibe gouvernemanta sy mpiara-miasa aminy ny ministry ny fitsarana sady mpitahiry tomboka asiam-panjakana sy ny mpiara-miasa aminy ary izay rehetra fa efa namahefa amin'ny fikarohana ny marina ataony ireo zanany. Atao izany ho fanajana ho fiarovana ny fanjakan'ny marina ny rariny izy eto amin'ny fanontany sy ny fanjakana ary ahafahana mihevitra ny fanavaozana koa dia hoy izahay hoe hotoany ny marina hotoany ny fanavaozana masina ny tanorazana. Ny taona 2024 moa no nodimandry ny solombavam-bahoaka ny faratsio teo aloha ity izay efa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ny sanany faritany Antananarivo tamin'izany fantatry ny maro teo amin'ny sehatry ny asa fandrarana izy akoatra ny naha-solombavam-bahoaka azy izay nametraka soa sy dia ny tanana maro ho an'ny vahoaka ny distrika ny faratsio. Zay ny makasika niny fa mitohy ny ezaka ataon'ireo mpiara-monina amin'ny fanadiovana tanàna mba ahafahana mitazona ny endriky ny tanàna sy miantoka ny firindrany filaminana ny tany mandry tsara sy iosy nondeha ho arahantsika. Vahoaka marobe no ny farimbona ny taona fasika amin'ny fanatantarahana ny tetikasa Makalombo famitana ny trano fanampiny ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Ny tankositra niaraka tamin'ny vahoaka no sady nampy fitaovana afana manatanteraka izany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy taty antoerana. Mahavelom-panantenana ny fihetsika ataon'ny olom-bafidy sy ny tompon'andraikitra ara-panjakana ary ny vahoaka aty amin'ny distrika ny Mandritsara. Nampanantena moa ity olom-bafidy ity nandritra n'izao fitaovana fasika niarana tamin'ny fokon'olona izao fa itondra ny zara-birikiny amin'ny famitana izany trano fanampiny ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony izany. Nanotrona azy teto ny solon-tenam-panjakana aty antoerana. Tontosa ny hetsika fanadiovana faobe izay nataon'ireo mpizitraka ny fandaharana asa vatsina kohonana anerana tamin'ireo herivilla rehetra eto amin'ny kominina ambanivohitry ny Andony Lakaka. Izao ny tontosa dia vokatry ny fanentanana sy ny fiofanana izay noraisin'ireo mpizitraka tao anatin'ny fandaharana asa vatsina kohonana mahakasika ny fampiroboroboana ny mahaolona sy ny fanetsiketsehana ny mpiarabelona. Teto amin'ny toby fiantsonana Andony Lakaka no nanomboana ny hetsika fanadiovana faobe fa hitohy amin'ireo fokotany sivy mandrafitra ny kominina izany. Natomboka tamin'izao fanadiovana faobe izao ihany koa ny fampianana ny fitsipika fifampihezana mahakasika ny fahadiovana ka 10,000 ariary miampy 720 oratra ny maizina no sazy mihantra ho an'ireo izay tratra manao ny maloto ETC2 ary ny tsy manana lavapiringa ihany koa.
vaovao ny fitaleavam-paritry nisy filaminam-bahoaka tany Sambava no amaranantsika tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao nahazo fiofanana ireo polisy pirenena tany amin'ny faritra Sava ho fanamafisana ny traikefany izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa fitandrona filaminana teo ihany koa ny aina tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana izay niaina ny faritra Sava ka fotoana vitsivitsy lasa izay no nisy ny firindrany filaminana manana azy Fredy. Ny fifehezana ny fikorontanana mety hitranga, fomba fisamborana sy ny fanavotana ny olona ao anatin'ny fahasarotana, fa ny lehibe indrindra dia ny fahaizana ny fampiresaka amin'ny vahoaka. Io no azo anontina ny fiofanana azon'ny polisy pirenena ireto tato anatin'ny 20 andro. Ny politikan'ny ministerin'ny filaminam-bahoaka amin'izao dia ny fahombiazana amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalema sy ny fakana fitokisana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fiarovana sy ny fanampiana azy. Izay mahay no mifehy ary ny saigny no mitondra ny vatana. Aza beresaka fa porofoy amin'ny alalan'ny rezultat ny fifehezanareo ny asa. Tandreo mampikoekoeky ny mpiara-monina amin'ny fanararotam-pahefana. Fantaro tsara fa ny fitaizan'ny ministera ankehitriny dia miompana indrindra vatana, saina, fanahy. Efa iainan'ny polisy pirenena amin'izao ny fanovana, fa raha niainan'izy ireo teo aloha no resahina dia tsy tratra izao vokotra izao. Notolorina sertifika avy hatrany izay 700 medaille izay navita fiofanana. Araka ny fohitantsika andavanandro dia ny mpiofagna no miala toerana misy azy mandeha magnatony toerana fampihofanana izay voatokana amin'izay. Fa ny politikan'ny polisy nasionaly kosa dia miezaka amin'izao fotoana izao ny mpampiofagna no ampagnatonina ny toerana ampihofanana sy ireo olombelona mandeha ampihofanana amin'izay toerana izay. Ka isan'ny nahazo tombony ny aty amin'ny faritra Sava satria raha mpampiofagna 4 izay nofenoany tale amin'ny nameno azy ho 5 tonga taty amin'ny faritra Sava nagnome an'ireto fiofanana reto nandritra ny 15 andro katroko dia 700 be zao ny polisy aty amin'ny faritra Sava nahazo an'izao fampiofanana zao. Samy hampita fahalalana izay azony any amin'ny toerana izay iasany tsirairay avy ireto polisy navita fiofanana ireto ka antenena fa hitondra vokotra tsara indrindra eo amin'ny fandriam-pahalemana. Topo klasy topo vavy atapitra miran'ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-nisa lahy tamin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao. Manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.